amin'ny fifaliana reo vaninona amintsika amin'ity herinandro ity ny teny soratra masina ifampizarana amintsika dia izay voasoratra amin'ny petera voalohany toko faefatra ny andiny fafito sy ny andiny fahavalo amin'ny anaran'ny tompo. Fantombotra ny farany zavatra rehetra koa endreka mamonoana tena ho amin'ny fafahana ary mihoatra noho ny zavatra rehetra vakatiava tsara fa ny fitiavana manaro no fahotana maro. Mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra mba hahery hivavaka. Mampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra izany ry havana sy ny fitiavantsika ny manodidina antsika. Arak'izay hitantsika tao amin'ny soratra masina teo ny fitiavana manarona fahotana maro dia mampirisika ny ankonana tsirairay avy mba hanavaoza ny fifankatiavan'izany, fifankatiavana eo amin'ny mpivady, fifankatiavana eo amin'ny mpiray-tam-po, ny fifankatiavana eo amin'ny mpianaka dia mahireza indrindra ry havana. Hiara hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany mba hampitombo anay amin'ny fifankatiavana tokoa ny vavaka rehetra sandratray eo anatrehanao ko vita fihavanana aminao izay Andriamanitra ary vita fihavanana amin'ny manodidina anay teo anatin'ny tokantrano. Taio ny mpivady rehetra izay niarana andre sy nahita izao afatry ny teninao izao. Taio ny mpianaka rehetra, ny mpiray-tam-po. Mivavaka ho an'ny salama rehetra maneran-tany izahay, mivavaka ho an'izay rehetra manana andraharaha amin'ny fitsabonana izy ireo. Mametraka ho am-pelantananao ty herinandro vaovao ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia mirary soa samy tenin'Andriamanitra indray ary. Mahireza ry havana.